dia amin'ny kafaliana lalandava tompoko lahy sy tompoko vavy no hiarabako anareo eto amin'ny chaîne YouTube Jeanne Forêt Santé aty Canada. Ny resantsika anio zany dia ny momba ny huile essentielle na ny menaky ny zavamaniry izay manasitrana. Inona moa zany ny atao hoe huile essentielle? Ny huile essentielle dia avy amin'ny menaka izay alaina amin'ny zavamaniry zany, mety ny ravikazo, mety ny felany, mety ny tahony, mety ny fakany, arakaraky ny izay ampiasana ny ataontsika hoe huile essentielle zany no afaka angalana an'io menaka io. Ka mila zavamaniry ravina be dia be mihitsy zany vao zay vao mahazo huile essentielle amin'ny tavoahangy kely zany. Ka hitantsika tsara zany ny hasarotany asa atao amin'ny fitrandrahana sy ny fanamboarana an'io atao hoe huile essentielle io, ka manasitrana aretina maro dia maro tokoa zany io huile essentielle io. Ny resantsika anio zany dia mikasika indrindra ny ataontsika hoe ny huile essentielle mandrava sarotra. Inona sy inona daholo moa zany no asan'izany mandrava sarotra zany. Voalohany indrindra moa zany ny anarana siantifika entiny dia ny cinnamomum fragrance. Izy io dia ao Madagasikara ihany zany no ahitana an'io karazana zavamaniry io zany, ary mahatratra hatrany amin'ny 5 metatra zany ny halavan'ny hazo atao hoe mandrava sarotra. Arakaraky ny faritra ny fiantsoana azy io, ohatra zao hoe any amin'ny faritry Morondava ohatra dia ny anaran'ny mandrava sarotra dia motro beatianana. Amin'ny faritra hafa Fanalamangidy misy koa zany miantso azy hoe mangidimanitra, dia misy ihany koa ny miantso azy hoe sakarivoazo. Ny mandrava sarotra zany dia araky ny voambolana tenenin'izay mandrava sarotra dia mandrava zany ny zavatra rehetra tsy metimety zany amin'ny tenantsika olombelona zany. Inona sy inona moa zany no asan'io mandrava sarotra io? Ny mandrava sarotra zany dia miady amin'ny mikroba na bakteria io zany na mikroba virus io zany na ny mikroba ataontsika hoe parazita zany, ny mikroba avy amin'ny ataontsika hoe champignon, miady ihany koa zany izy amin'ny ataontsika hoe famelombelomana zany ny hozatra na ny ataontsika hoe neurotonika zany. Misy koa zany ny asany amin'ny hoe manome herim-batana na stimulante immunitaire zany amin'ny terme scientifique. Ny zavatra sitraniny zany dia eo ny ataontsika hoe ny aretina, indrindrandrindra moa zany miavokafoka zany, ny infection respiratoire, ao ny bronchite, ao koa zany ny grippe. Manasitrana ihany koa izy zany amin'ny otite na ny aretin'ny sofina, ny sinusite, ny aretina amin'ny orona zany, kambonorona zany orintsika malagasy, ny avizanana, ny dépression nerveuse, ary ny stress na ny ataontsika hoe sorisoritsaina amin'ny fiainana andavanandro. Manasitrana ihany koa zany izy reny ferifery amin'ny hoditra reny zany, na ny eczema, ny vergeture, zany hoe ireo karazana fariparitra izay misy amin'ny indrindrandrindra moa zany amin'ny vehivavy ny tena betsaka an'ireo vergeture reo. Eo ihany koa zany ny fery ao anatin'ny miady vava,
zay sitramin'ny mandravasarotra koa zany. Eo ihany koa zany a ny fery a izay hita any amin'ny taova mahavehivavy a na ny mahalehilahy zany, ny infection gynécologique. Manasitrana ihany koa zany izy a ny infection urinaire na ny tsy fetesana zany a eo amin'ny lalana mandry zany. Ahoana sy ahoana daholo moa zany a ny fomba fampiasana ny ataontsika hoe ny mandravasarotra zany. Raha eo amin'ny ferifery amin'ny hoditra zany a dia ny fomba fampiasana azy a dia ny fanaovana ny massage amin'ny toerana zay tiana alaina zany, ohatra hoe amin'ny hoditra dia atao asiana massage zany a amin'ny faritra zay misy fery ohatra amin'ny hoditra, de atao afaka anaovana massage koa izy zany a amin'ny olona zay reraka. Tena tsara de tsara mihitsy zany a ny fampiasana an'ity mandravasarotra ity zany a amin'ny olona reraka, satria dia tena malaza de malaza tokoa fa manala rerahana zany. Eo ihany koa ny vergeture zay efa niteneniko teo a, dia ahosotra amin'ny toerana zay misy ny vergeture zany a ny menaka. Raha eo amin'ny voie respiratoire na ny lalan-drivotra indray zany amin'ny aretin'ny avokafoka indray zany a, dia ny tsaratsara kokoa zany a dia ny fampiasana amin'ny alalan'ny ataontsika hoe evoka. Asika malagasy moa zany a dia mahalala ny atao hoe evoka daholo, ka atoroko eto a ny fomba fampiasana azy zany a amin'ny evoka. Ty zany a ny baolina izay misy rano mangotraka zany atao anatiny ity, dia asiantsika zany a gotina mandravasarotra zany a in-dimy goty zany, 1, 2, 3, 4, 5. Dia alaina zany a ny servieta, dia tapenana zany a dia mandritry ny ataontsika zany hoe 5 hatramin'ny 10 minitra eo zany a no ampiasana ny ataontsika hoe evoka zany a, zay mahatsara de tsara tokoa zany a, mandio a ny ao anatin'ny avokafoka zany a rehefa hoe voan'ny gripa ianao na hoe voan'ny ataontsika hoe bronchite sy ny aretina maro samihafa zany a zay misy ao amin'ny avokafoka, ary manampy de manampy tokoa zany a amin'ny famoahana zany a ny ataontsika hoe ny reoka zany a izay miandrona ao anatin'ny avokafoka. Eo ihany koa zany a ny fampiasana amin'ny alalan'ny inhalation zany a. Inhalation zany a dia ao anatiny ihany koa ny fampidirana an'ilay izy zany a any anatin'ny avokafoka zany. Misy koa ny fomba anankiray zany a zay azontsika atao koa dia ny fampiasana ny mouchoir zany, dia asiantsika zany a evoka, asiantsika zany a mandravasarotra in-telo goty zany a ny mouchoir, dia de hivona ohatran'izay zany, fofonina ohatran'izay ny mouchoir. De io zany a de atao matetitetika zany a mandritry ny andro anankiray zany a, ataonao matetitetika mihitsy zany a mba hidiran'ny huile essentielle zany a any anatin'ny avokafoka ao, ary mandio a ny any anatin'ny avokafoka zany.
misy koa zany a ny fomba fampiasana ny huile essentielle koa zany a hafa koa zany a dia amin'ny alalan'ny diffuseur zany. Ny diffuseur zany a dia électrique izy ity zany ary atsofoka any amin'ny prise zany a ny fil de asitsika rano zany a ato anatin'ity diffuseur ity. De asitsika huile essentielle zany a indimy goutte efatra dimy de saromana ny microdiffuseur dia alefa. Hitatsika fa mamoaka rivotra zany a izay misy zany a ny fofon'ilay huile essentielle mandravasarotra zany a miala avy amin'ity diffuseur ty dia mandio ny atmosfera, mandio ny efitrano izay ametrahana azy mandio ny vovoka. Tsara de tsara tokoa zany ity diffuseur ity zany ho an'ny ankizy izay ataotsika ao misy allergie, aretin'ny tratra zany tsara de tsara tokoa. Fa ity ndray zany ilay fihevoana ndray zany dia tsara ho marihana fa tsy tsara ho an'ny olona zany asthmatique, tsara ho marihana zay zavatra zay. Fa ny diffuseur indray zany dia mety tokoa zany ho an'ny olona misy allergie na ny olona koa zany izay misy asthme, ary mandio tsara mihitsy zany ny tontolo iainana zany ao an-trano. Ireo zany raha ohatra ka ny ataotsika hoe ny fomba fampiasana ny fampidirana zany ny huile essentielle any amin'ny taovam-pisefona na ny voie respiratoire zany. Misy koa zany ny ataotsika hoe ny fampidirana zany amin'ny vava, ka ny mandravasarotra zany dia ny fampidirana amin'ny vava io dia tsara ho marihana fa ho an'ny vehivavy be voka sy ny ankizy zany dia tsy tsara loatra zany ny fampiasana azy ny fampidirana azy amin'ny alalan'ny vava. Ka atoloko anareo zany ny fomba fampiasana azy zany, ny fomba fihinanana ny mandravasarotra zany asina tantely eraky ny sotro zany, eraky ny sotrokely dité, dia asina mandravasarotra zany intelo ny goutte zany amin'ny sotrokely, de iny zany no hoanina intelo isan'andro alohan'ny sakafo. Tsara de tsara tokoa ny tsirony. Ka izy io de tsara koa zany ho an'ny olona izay manana olana ohatra zany amin'ny taovam-pandevona-kanina, manana olana amin'ny vavony, amin'ny tsinay satria mandio koa zany ny ao anaty. Ny fomba fampiasana azy manaraka koa zany dia ny par voie ataotsika hoe vaginal, zany hoe ny olona zany izay indrindrandrindra moa zany eo amin'ny vehivavy izay manana olana ao amin'ny taova-mahavehivavy zany, ny vagin na ny ohatran'izay zany dia misy ny ataotsika hoe toilette vaginale. Ka momba ny toilette vaginale io zany dia mbola ho azavaiko amin'ny fandaharana manaraka, ho azavaiko amin'ny antsipriany satria tsy azo atao
fahatanitany zany a ny fanaovana ny fampiasana an'io toilette vaginal io a fa mila torohevitra ihany koa zany a avy amin'ny na ataotsika hoe ny aromatologue ny mpampiasa nyreto huile essentielle reto zany a na ny dokotera zany a ny fampiasana an'ilay izy a arakaraky ny hoe inona zany a ny zavatra mitranga amin'ny fivaviany ilay olona anankiray. Ka izay zany a no antony hoe fandaharana manokana mihitsy zany a no ataoko momba ny toilette vaginal. Dia toy izay indray zany a no azo natolotra antsika androany a momba ny huile essentielle ny ravitsara. Dia tsy dio matetitetika ny fandaharana zany Forêt Santé aty Canada fa ahatsara ny fiainanao. Veloma tompoko.